avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Un vrai pro, c'est qu'un outil change tout. Steyr, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Manulcianoni vovó. Amanoula Ndirama tokoa ve namadi anazy ho société anonyme participation de l'État raha orinasa mpanjakana teo aloha mpanaraka akaiky ny raharaha Jirama amin'izao fotoana izao. Miandro voadona ny CENI voasamijoro manoloana ny tsy fanarahan-dalàna mitranga eto amin'ny firenena ho ny filoha nasionaly ny antoko HVM manoloana ny ady eo amin'ny filohan'ny antenimiran-doolona sy ny CENI. Tsy mbola misy mipetraka hatramin'izao ireo trano manara-penitra natolotra Pabemaso ny taona 2022 eny Vato. Ny tetikasa izay natao isesehoana fotsiny asa inona no olana hoy ny mpanao politika. Olona 5 no voaroro tompon'antoka tamin'ilay fakanan-kery ny renim-pianakaviana Vary iray no tapahan-doha tao amin'ny komuna Soandrary ny distrika n'Antsirabe faharoa amin'ny faran'ny volana May. Miaratsy ny fifandraisana eo amin'ny Frantsa sy Israely amin'izao fotoana izao na eo aza ny finiavan'ny filoha Emmanuel Macron hankantony fanjakana palestiniana ny antsy prian'izay. Fotoana ny fampalalam-baoantsika indray eto amin'ny fahita lavitra kolo atena ny araba tomboky lasy tomboky vavy manasa anao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay avy hatrany makasika ny fanovan-drafitra sy sata eo anivon'ny Jirama no anomboantsika ny fiarahana amin'ity alina ity. Amanoula ny Jirama tokoa ve ny namady anazy ho société anonyme participation de l'État raha orinasa mpanjakana teo alohan'ny mpanaraka akaiky ny raharaha Jirama amin'izao fotoana izao. Ao ireo milaza fa ny teo ihany no miverina amin'izao fotoana fa amin'ny endriny hafa tsy misy afa-tsy ny vokatra irery ihany no mamaritra ny fahombiazana manoloana ny fanovan-drafitra sata amin'izao fotoana izao. Tojonyrina tahiry no mitatitra ny antsiprian'izay. Ny teo aloha ihany no miverina fa amin'ny endriny hafa fotsiny hoy Tina Rabarchon, mpiaro ny zon'ny mpanjifa, mpanaraka akaiky ny toetra rà eo anivon'ny orinasa Jirama. Novaina ny drafitra eo anivon'ny orinasa Jirama fa tsy hita izay tombotsoa entiny sy ny akony. Raha orinasa mpanjakana izy teo aloha, lasa société anonyme izy ankehitriny. Ny 100 isan-jaton'ny petrabola dia an'ny fanjakana. Tanjony izao fanovan-drafitra izao ny anarenana ity orinasa mpanjakana. Teo aloha ity izay mitotongana hoy ny mpitondra tao amin'ny gazety mpanjakana ny 12 aprily 2024. Fa fanontaniana mipetraka no hoe iza no nampitotonga anazy. Vokatry ny tsy fanananiza politika matitra sy finiavana tena hanarina ity orinasa ity hoy ny mpanara-baovao. Voalaza fa amalina ny fepetrana petraky ny banky iraisam-pirenena no antony araka ny voarakitra an-gazety hatrany. Eo ambany fitantanan'ny fanjakana ihany ny orinasa araka izany izay tsy mifankaiza amin'ny teo aloha. Ny fitantanana stratégique sy ara-pitantanana dia antantanan'ny ministeran'ny toe-karena, ny ministeran'ny angovo sy ny akoranavo ary ny ministeran'ny rano. Ny vokatra no ilaina fa mampanano hoe izotra makany amin'izany ve izao fanapahana izao. Mbola tsy nisy hoe société anonyme zany raha tsy voazao tena marina zao vao tena hoe misy an'izay ino moa zany fa sady fanjakana ihany ala fanjakana fanjakana foana ihany tatana eo hatramin'izay marina fa le fomba fitantanana fotsiny mety miova ny zavatra hoe antenana zany dia hoe tena anova zavatra ve araka tena teo hoe miverina amin'le Jirama ve ny famokarana fa hatreto aloha zany mbola hoe fanjakana ny 100 isan-jato raha ny vaovao eny mba tsy ho diso anatin'le resaka atao fa tena société anonyme azy dia tena mazava mihitsy zany resaka zany hoe afaka misy miditra ao mety lasa ayaly izy amintsika lasa orinasa tena orinasa fa mifanjakana ny ao anatiny mbola mampiametra-panontaniana aloha ny zavatra ohatr'izany hoe ohatrany ahoana marina mety vosotrany io fa ny zava-dehibe amin'ny mpanjifa aloha dia ilay vokatra. Ny mampanahy hoy ny fanazavana mety ahafahan'ny orinasa hafa mampiditra petrabola ao raha sanatria ka tsy voavay ilay olana raha tsy izay ny tanjona tiana hotratrarin'ireo nampindramina ny fahefany. Ankilany rehefa hita fa tsy mahombo ny politika teo aloha dia mila mitady vahaolana amin'ny endriny hafa
Hoy kosa i Andriamalevasson Gérard tsy mahamenatra ny mamondrona ireo manampaizina malagasy hikaroka vahaolana vaovao handrafitra izany. Matoa manao subvention ny zirama ny fanjakana dia tsy mahomby le solution industrielle. Tamin'ny andronay ane ny zirama no mametraka vola any amin'ny fanjakana fa tsy mangataka vola amin'ny fanjakana satria nahomby ny solution industrielle. Amin'izao fotoana izao zany noho tsy mahomby ny solution industrielle hoentina mamokatra dia voateo manampy ny fanjakana. Zay ny tenenako ane mitadiava solution industrielle hafa fa sy hoe tsy famenona ny banga ny solution industrielle tsy mahomby no anarana ny zirama. Marenga ny teneniko hoe tadiava solution industrielle hafa sika mahomby tsy mila subvention fa sy hoe les solutions industrielles tsy mahomby feno subvention dia andeha io izy hitasika fa tsy mandeha io ne asika sy mahita tsy mampandeha azy fa sy zare. Isan'ny fanontaniana mipetraka ihany koa manoloana ity fanapahana ity ny hoe ahoana ny fifandraisana amin'ireo orinasa mpiara-miasa amin'ny jirama, ireo mpampanofa groupe, ny mpamaty solika, ireo orinasa tsy miankina mivarotra herinaratra sy ny maro hafa. Eo anatrehan'izay fikaikaikan'ny mpanjifa ny herinaratra sy ny rano manerana ny nosy izao amin'ny maha hoe efa mandafaharoa ny Andry Rajoelina sy ny Tsay Christian izao. Io ve ny lalana hitan'izy ireo amana ny olana misy? Fanontaniana ihany koa ny hoe tena vonina anarina ilay orinasa jirama marina ve ny fanjakana raha izao fanapahan-kevitra izao. Izay ny fiovandrafitra sy sata eo anivony jirama fa raha ny zava-misy mihoatra ny adiny 5 isan'andro ny faharetany fahatapahan-jiro amina faritra maro eto Antananarivo sy manodidina amin'izao fotoana tsy adiny 2 araka ny voalaza raha ny fanadihadiana natao. Ny jiro izay efa ho inefatra tapaka ihany koa anatin'ny ray andro ireo olom-pirenena sendra ny mpanao gazety tamin'ity andro an'ity. Daniela Minoarsono mitatitra ny antsiprian'izay. Raha toka adiny 2 no voalaza ho faharetany fahatapahan-jiro eto Antananarivo sy ny manodidina raha tsy hoe misy ny fitaovana simba. Mihoatra lavitra n'izany ny fisitran'ny mponina ny herinaratra amin'izao fotoana. Mihoatra ny adiny 5 izany raha ny fanadihadiana natao sy ny hita amina faritra maro eto Andrenivohitra. Ho an'ny Tosy distrikana Tsimondrano manokana izao efa intelo tapaka ao anatin'ny ray andro ny herinaratra eny an-toerana. Anika kely noho ny fahatapahana ny fotoana ireheta noho ny mpanao soudure nanaovana fanadihadiana. Eto amin'ny faritra misy anay eto Ambonisolo zao ny amin'ny maraina amin'ny 7 vao mandeha, zany hoe mety eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 eo zany. Dia ny hariva moa tonga dia amin'ny 3 ka hatramin'ny 9 hariva indray no mameno an'izay zavatra izay. Adiny 5 zany aloha ny eto amin'ny andro atoandro iny. Dia raha amin'le izy zany zavatra tena hita hoe mitondra fihetrena ho an'le fiainana ankapobeny iainantsika rehetrarehetra izay miaina ao anatin'izay jiro izay zany izay zavatra izay. Mila fanamboarana mihitsy zavatra izay zany ilaina ezahana tanteraka. Fiantraikan'izay zao dia misy fotoana manana asa ngeza izay dia lasa tsy voahentsika ara-potoana, lasa mandainga amin'le olona mpanao zavatra. En plus izay lasa mihenatra amin'ny le fidirana satria tsy afaka manenjika fa hoanitra lamy sendra manana fahafahana hoe mividy groupe na ohatr'izany zany dia mandeha makany ny olona sasany. Ankoatra ireo orinasa madinika mivelona amin'ny fampiasana ny herinaratra ny jirama, mitondra faisana noho ny fahatapahan-jiro avokoa ny tokantrano tsirairay avy amin'izao fotoana. Mirongatra ny tsy fandriampahalemana, tsy afaka mianatra lesona araka ny tokony ho izy ireo mpianatra. Tena mampijaly aloha le izy. Zany hoe taloha izy ho tapitra nefa misy foana ihany le izy hatramin'izao ary vao misy mafy be. Mampikorotana be ao tokantrano zany le izy satria ianao zany vonjivonjenao dolodolo le hoe amin'izao tapaka adiny 3 adiny 4 vao miverina. Ny jiro zany tena mampijaly anao, ny mpianatra tsy senara amin'ny mahitsiny. Satria tokony amerindesina ohatrany anay zao zafikely anao CP amin'ity. Tsy senarany ny tandro izy any ampianarana ny riva ihany raha tsisy jiro. Amin'ny alina tapaka amin'ny ray tsy miverina raha tsy amin'ny 4 sasany. Amin'ny 9 indray dia tapaka indray tsy mandeha raha tsy amin'ny 12. Enina ety Atosy zany zao tena mampijaly. Tsara ngamba rehefa tsy mahavita aloha le ministra dia tokony soloina. Zay aloha fahitanay anazy, zay aloha tena mahatsiaro mijaly. Na ny telefôna na raha ila tsy hita isarge anazy. Ankilany, efa ela no tokony ho voavaha na dia amin'ny ampahany aza ny olona ny fahatapahan-jiro
raha nanana fahavononana sy lara-pamehana ho an'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny amaha izany hoy hatrany fanehoan-kevitra. Ny fanjakana zany tokony mitady vahaolana satria moa izay no andraikitry ny fanjakana matoa izy mipetraka eo manana vahaolana hoentina hiatrika ny zavatra mafy amin'ny vahoaka dia tokony hamahan'ny olana izany indrindrindrindra fa ty resaka fahatapahan-jiro tikatra satria raha izao no mitoy tsy ho faly amin'izao tsony ny vahoaka amin'izao zavatra izao fa vao mainka ny vahoaka mety hidina an-dalambe dia aneo ny hevitra eny ny kalamanjany eny ny vahoaka amin'izao fahatapahan-jiro izao. Tsy hifina tsy azo hidivirana amin'ity taona ity ny delestazo ny tompony andraikitry ny orinasa Jirama raha ny vahiny tao anatin'ny fahitalavim-pirenena ny talata teo. Ny olany delestazy raha nisy ny continuité de l'État ka nirosoana avy hatrany le tetikasa Volobe sy Saofika tamin'ny fitondrany Rajoanary Mampianina Hery izay ny andro so nisy fahavonona ny fitondrana Rajoelina izay nandimby efa tokony ho voava amin'ny ampanina manontolo ity olona ny famatsiana herinaratra ity. Saingy noho ny filambotsiary sy ny endrika fitadiavana tombontsoa manokana ary io tsy fananana politika momba ny angovo io tamin'ity taona ity vao natomboka ny tetikasa ka voatery miandry 3 hatramin'ny 5 taona farafahakeliny vao mety izy vokatra azo tsapain-tanana amin'izay famahana ny olona ny herinaratra izay. Fanehoan-kevitra mifandraika amin'ny fifanoloanana eo amin'ny CENI sy ny Sénat amin'izao fotoana izao. Miandry voadona ny CENI vao samy joro mahita ny tsy fanarahan-dalàna mitranga eto amin'ny firenena. Ho ny filoha nasionaly ny antoko HVM manoloana ny ady sy ny fifanenjena eo amin'ny filohan'ny antenumeran-dolona sy ny CENI amin'izao fotoana izao. Tsy tokony fampierana afempenina ihany koa ny fanolorana tolo-dalàna fa aseho ho hitam-bahoaka raha ny fanazavana ny antsiprian'izay. Mienjandro mitady eo amin'ny filohan'ny CENI sy ny filohan'ny antenumeran-dolona manoloana ny fitorin'ny Sénat ny filoha lefitra voalohany eo anivon'ny CENI. Raha iverenana ny zava-nisy hatray, maro ny fitarainana sy ny tsy fanarahan-dalàna nampitaraina ireo mpisehatra ara-pifidianana ka niantsona ny CENI andray andraikitra. Tsy nisy anefa ny fepetra noraisin'izy ireo fa nangina ny tazapotsiny ary ny alailany ny CENI teo anatrehan'izany. Tsy nisy na endrika fahavononana hanatsara ny ho avy. Nilaza tsy nahita ireny fandikan-dalàna momba ny fanomezana ordonnance be dia be, ny bileta voamarika alohan'ny fotoana, ny fampiasana mpitandro ny filaminana na mpifidianana, ny tsy fanajana lalàna nataon'ny mpitondra ireny ny CENI fa ny lamima amin'ny fifidianana hoy izy ireo. Nisy ny ampamoaka maro ny fanesy na nataona sivily na miaramila fa tsy nisy fandraisana andraikitra. Ankehitriny voataitra tamin'ny torimaso ny CENI rehefa niatraika tamin'ny mpikambana ao anatin'ny boromaritra ny fitoriana ka nasa ny joro nilaza omaly ny filoha fa fandikan-dalàna no nataony ny filohan'ny antenumeran-dolona tamin'ny fitorinan'ny filoha lefitra ny CENI. Rehefa voadona sy voatoroka izany ny CENI vao masamy joro hoy ny filoha nasionaly ny antoko HVM Rivo Rakotovao. Nanakina tolo nanakina rehetrarehetra nanao be marenina fotsiny CENI hoe mandeha tsara io. Ahoana ry CENI le ordonnance be titre eo tsy zay izany. Ahoana reo alatra amin'ny liste reo tsy zay izany. Ahoana zao sensisa ny ala foana ny CENI. Nefa ny mpisehatra rehetrarehetra dia mahita kosa hoe misy tsy fanarahan-dalàna dia misy olona koa tsy manara-dalàna fitondram-panjakana tsy mahasamy teny mihitsy ny CENI amin'ny lafiny ofisiel. Ankehitriny moa zany toko miatraiky amin'ny mpikambana anankiray ilay izy zay atoko hoe manana marina ny CENI fijeriko azy. Kanefa teny ihany ny olona hoe ay ve fantatrareo zany rehefa ianareo no hitriketrahan'ny olona toy izao dia mijoro anareo. Aingany ianareo mba hitohy amin'izay fijoroana izay eo amin'lohan'ny tsy fanarahan-dalàna. Nahitsy ihany koa ity filoham-panjakana teo aloha ity izay nilaza fa tsy tokony hafenimpenina ny fanolorana tolo-dalàna. Ilaina ny fakana ny hevitra ireo mpisehatra voakasika amin'ny mpitratroka fifidianana toy ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena mahakasika ny fandrafetana ilay tolo-dalàna momba ny lalam-pifidianana. Vita izay vao miroso amin'ny fandrafetana sy ny fanapahan-kevitra ny antenimera rotota. Misy ambadika kajikajy politika mety ifandray amin'ny resaka fikitihana ny lalam-panorenana ao anatin'io tolo-dalàna natolotry ny filohan'ny antenumeran-dolona io no antony hanafenana izany amin'izao hoy ny fanontaniany. Indrindra fa hoe fijeriko azy lalam-pifidianana no kitihana. Amiko zany tsy secret zany, tsy secret confidentiel zany fa tokony velarina mihitsy ary zany. Rehefa aveo nery zareo manapa-kevitra fa zavatra toy ireny raha za manokana dia tena velarina mihitsy ireny. Etikevitra hoe ahoana ary fa tsy hoe zay manapa-kevitra, napa-kevitra foana ho ary zareo averiko indray mandeha zay. Ka mahagaga anahy ihany zany lay fotoantin'ny fitoriana moa iny andro zareo ny fitoriana.
hoe zavatra tsy tokony mbola fantatry ny olona fa rovina no fantatry ny olona rehefa tapaka ve ny hevitra vao fantatry ny olona le izy zany ane manakorotana firena zany mahatonga le ay aby eda be mahatonga ny olona miteny fa maninony zany lalàna ozy izy ny seny etsy lalàna kozy izy ny sena etsy ore olona mpitondra fanjakana reo tokony zavatra milamina any za fa enany tena fotorako de ozy hoe ny anteny mera tompoko anteny mera atao teny arany izany tsy aivona tsy ny andrela fa namaly avy hatrany ny fanambarany ny filohan'ny senio maly ihany ny filohan'ny anteny merandoolona izay nambarana fa tsy ny tenany no nitory ny filoha lefitry ny seni Andria Malaza Ray Andoniena fa ny directeur de la législation et des études betsaka ny resaka mandeha momba ny ambadiky ity raharaha mampiady ny samy androm-panjakana sy ny rafim-panjakana ity ka andrasana ny toyiny trano manara-penitra amin'ny vidy mora ary natao andrehetra izay ny tenina ampanantenay ny Andrajoelona tamin'ny alalan'ny tetikasa Lake Village ny Vato izay isa mively rano fa 1.2 taona efa natolotra ampahabemaso tamin'ny taona 3 ireo trano voalohany ka tokony isy fianakaviana n'arivo no ifindramona saingy hatramin'izao mbola tsy misy mipetraka rano fanadihadiana tetikasa fisehoana fotsiny ve sa inona no olana hoy ny mpanao politika nanaova ny mpanao gazety fanadihadiana tamin'ity androany ity tsara soarvelo Nampanantena foto-dravitra samaro sy tetikasa goavana anomezana trano fonenana ho an'ny malagasy Andrajoelona avao nandray ny fitondrana ary mitohy hatramin'izao anisan'izany Lake Village Vato izay napetraka ho mariky ny velirano fa 1.2 trano ho an'ny rehetra natao hanehoana fa azo tanterana ny fanomezana trano mora sy manara-penitra 530 trano efa natsangana ho dingana voalohany izay efa natolotra ampahabemaso tamin'ny taona 2024 olona miisa 500 alina no soratra anarana ifindra ho amin'ity tanàna vaovao ity raha ny angombavao raha nidina teny an-toerana nefa ny mpanao gazety androany mbola trano banga no hita teny an-toerana efa manomboka ho simba zany sasany amin'ireo trano tsy mbola nisy olona mipetraka tsy fantatra intsony toy ny tetikasa mbola mizana ho endrika ivelany tahaka ireo fesehosehony mpitondra ity Lake Village ity fa tsy mipaika amin'ny vahoaka hatramin'izao ho ny mpanao politika manoloana zany mpitondra aloha dia tena ao anatin'ny fisesehoana tokoa amin'ny alalan'ny makety sy ny banderole sy ny visibilité sy ny visuel sy ny karazana zany hainy mihitsy io tsy izy ihany kosa aloha no nanao an'izany ataontsika hoe trano logement sociaux zany fa ny tena mahagaga amin'ity aza dia tsotra le trano efa firy taona nitsangana teo mbola tsy opérationnel zany hoe mbola tsy misy mipetraka zany fa izy no mipetraka eo matoto zany no tena tokony andraikitra raisin'ny fanjakana vao manao zavatra dia hoe am'izao mivita eo am'izao no tokanana am'izao misy mipetraka eo ary io ne tsy io fotsiny fa tadiova nisy fotoana koa makasika ny hôpitaly manara-penitra any amin'ny faritra izay hitako aloha amin'ny faritra Manankariny fa inona nazo an'ilay hôpitaly manara-penitra tsy nirivotra sy masoandro fotsiny no niaina teo ary eo no tena tiako tenenany aza mba be ambopo loatra fa ambopo 10 toerana ny mpitondra fa jereo fotsiny zao io gare routière ery amin'ny bypass io inona ny tsy ampiasana any io efa maro ireo foto-dravitra sanam-panantenana ary nandaniam-bola tamin'ity fitondrana ity kanefa efa firy taona teo aoriana tsy misy famizana ho haingo tanàna nefa nandaniana volam-bahoaka tsy hita intsony tsy misy tatitra mazava ity tsy fanomezana tatitra mangarahara ity izay fomba fanaon'izao fitondrana izao ka mampiayay ohatra ny mpanao politika ary mino fa mitovy fomba fijery ny vahoaka malagasy rehetra amin'ny fomba fiasan'ny fitondram-panjakana ankehitriny indrindra eo amin'ny lafin'ny foto-dravitrasa izay indraina hatramin'izay ary ao anatin'ny velirano tokoa fa atao hoe tsy misy araky ny tokony ho izy ny fanatanterahana azy sy ny fempotoana fanatanterahana azy raha miresaka fotsiny tsika ny ataontsika hoe tia téléférika ty ao anatin'ny efa taona 5 taona ve anao mbola anao téléférika foana mbola tsy opérationnel hatramin'izao ny lalana rehetrarehetra izay tokony isy fanamboarana ifotony amin'ny lalam-pirenena tsy misy ireny ataontsika hoe anao RN13 ireny tsy misy io ataontsika hoe ny lalambe migodanana ny autoroute io izay atao hoe zavatra goavana be mihitsy zany raha resaka foto-dravitrasa nefa na ny vola mbola anatanterahana azy aza atao hoe mbola tadiavina amin'ny ampahana zay foana no antaniko hoe misy tompona ndraiky mpanjakana ve tamin'ity tany sy ny firenena ty ijery akaiky ary tsy hanao ronono atavy fotsiny fa rehefa tena manao dia manao hatramin'ny farany
Fantaniana maro no apetraky ny mpanara-baovao manoloana ny trangan-javatra tahaka izao. Iza marina no azo ireo trano? Inona no antony mampitarasoka ny famindrana olona ao? Rovina no ivoaka ny daty ofisialy voafaritra amin'ny fipetrahana. Hatreto, amin'izany ho nofinofy lavitra ho an'ireo vahoaka efa ela ny andrasana ireto trano manara-penitra na mpanadinana azy ireo ireto. Manaraka ny fenitra ihany koa ve ny fanamboarana izany ary manao ahoana ny antoka omeny orinasa izay nazo ny tsena raha amin'izao tsy mbola nampiasaina araka ny tokony ho izy izao efa misy endrika fahasimbana hita. Fa tokony ho fitaovana matitra amin'ny fanatanterahana asa azy vina ara-panjakana ka nararotana ny fandraisana mpiasam-panjakana ny teti-bola-panjakana 5 ho ny teo anivony Solidarité Syndicale de Madagascar androany. Misy mifanamby ara-bola ny fikorontanany rafitra anatiny ary ny tsy fisiny ny fahavononana ara-politika ka mampitarazoka io fandraisana mpiasam-panjakana amin'izao fotoan'izao io. Tsara Zoarvelo. Na efa napetraka ao anaty lalàna amin'ny feny teti-bola LFI 2024 razany fikasana anatanteraka fandraisana mpiasam-panjakana vaovao. Mbola mijana ho zava-manahirana izany amin'izao fotoana. Mpampianatra, mpiasany fahasalamana, teknisiana amin'ny ministera maro no miandry izany tsy mahazo valiny, tsy voaray. Ny fantatra araka ny LFI 2025 ny mpitandro filaminana no mazava fa miisa 3,000 no horaisina amin'ity taona ity. Raha tsy voafaritra mazava kosa ireo sehatra hafa toy ny fampianarana, ireo CRINFP, mpampianatra FRAM, ENS sy ny maro hafa. Tsisy ny LFR amin'ity taona ity, izany hoe izay voafaritra tamin'ny fiafarany taona ihany ho tanterahan'ny mpitondra. Dia raha mahita nefa ny olana ara-bola mahatonga ny fitarazona ny fampidirana mpiasam-panjakana raha ny fanehoan-kevitry ny teo anivon'ny Solidarité Syndicale de Madagascar androany. Raha ny zavatra hita sy tsapa iainana dia ny hoe saika any amin'ilay zavatra misy fandraisana amin'ny ara-politika foana no ametrahany fanjakana ny teti-bola ambony fa tsy any amin'ilay tena sosialim-bahoaka. Raha ny tokony izy zany dia fanindroso tao anatin'izay recrutement izay ny fanjakana aloha ho an'izay ny faritany tao. Ny tena zava-misy anefa raha ny tokony ho izy ny mamaritra an'izay hoe aiza ny filana amin'izay mpiasam-panjakana izay dia miainga ve ny fotony any amin'ny fiarahamonina. Firy ny mpampianatra FRAM amin'izao fotoana izao? Firy zany ny tokony ho recrutena? Firy ny paramède bénévole amin'izao fotoana izao? Firy ny tokony ho recrutena? Sa ve efa nisy police FRAM na gendarme FRAM na miaramila FRAM izay aloha tsy fantatra fa reo aloha zany dia nomena sehatra manokana. Ho an'ireo efa nandalo fifaninanana, maro no nomena taratasy filazana fa tafiditra nefa tsy mbola nahazo karama. Tsy mbola misy didy manendry ara-dalàna ary mbola mikarakara tota taratasy any amin'ny guichet unique. Maro ireo efa ntaona no nahavita ny fiofanana, fifaninanana na feno ny fipetra fa miantona hatramin'izao. Raha tsy laza fa tsy ny ao amin'ny sehatry ny fanabeazana, anarivony ireo nahazo fankatoavana tamin'ny taona lasa no mbola miandry ny fahavitany antota taratasy any mandrakandroany. Betsaka amin'ireo mpampianatra efa niasa taona maro tsy mbola mpiasam-panjakana no manao asa goavana tsy misy antoka. Avery ireo zo samihafa tokony hositrahana. Ao ireo mpampianatra anjana ho FRAM mandra-pisotro ny ronono. Tsy mahagaga raha miena ny herin'ny asa fanabeazana sy ny kalitaon'ny tolotra ho an'ny vahoaka raha ny fanazavana trany. Atao izany ihany koa ny sehatra hafa fampanantenana tsy tanteraka, politika na taratasy. Tsy misy fampiarana mazava sy mahomby ny fotony. Dia izay ihany koa no hoentintsika miseny vetivety ao anaty doka fohy. Aza misaraka aminay ary. Et ça continue! C'est encore gratuit! Toujours gratuit! Tu parles toujours de... L'installation de la fibre! Et oui, ça reste gratuit! La promo continue jusqu'au 30 juin 2025. Profitez-en! C'est le moment de prendre la fibre in, la fibre go, la fibre family, la fibre home! Grâce de ses collègues de Yas se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement! L'abonnement est à partir de 49 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit! Tsara be izany café au lait izany tansa. Tsara rô flandier. Satria ronono mandrimamy top les nouvelles recettes no ampiasaiko. Top les nouvelles recettes, tena top. Manolotra fihenam-bidy anao ny top lait. Arivo sy iray alina ariary ny lehibe ary 4,000 ariary dia efa mahazo ny kely. Yama!
Fer 5. Calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Love chocolate. Manaona reo. Yaona ina ki vovao? Wai, fa ina ki nilaza ki? Tia ki ndrasarako vovao ah. Sady natokana ho an'ny vehivavy ah. Fa misy inona ki? Big one, lady. Morani koa, mba sofio lesy. Fa inona tiany olana? Aiza lahateo? Tsy velona lesy le fiara. Taraiky indray le batery. Le raha nefa teneniko foana hoe batery Bionix ampiasaina e. Tsara kalitao, tapitra hatreo pan. Bionix, le batterie maharitra tsy misy fetra. Mikolana nga? Tsy mazaka indray le batery nefa mivadika ho teraka. Mila makany amin'ny hôpitaly engy an'izay. Ndao ny fiarako aloha ampiasaina ary e. Batery Bionix ampiasaina. Tsy manary anao mitao tsara. Ho antsika matianiny eo misehatry ny fitaterana, manandanja lehibe ny kalitaon'ny batery ampiasaina mba ampirindra tsara ny asa. Bionix, batery misy karazany ho an'ny fiara rehetra. Bionix, matanjaka sy maharitra. Ankafizo hatrany ny vokatra Star e. Jifa ho amin'ny vidiny tena mirary ny Caprice sy ny Woko. 400 ariary monja ny tavoahangy vera kely, 300 ariary kosa ny lehibe. Dia izao takio amin'ny vidiny tena izy eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Ino malesy ny tagnany lahy? Ty, brox lesy. Ino? Brox lesy. Ino koa malesy izany? Boisson vaovao mampatanjaka. Misy energy drink de misy cola. Mety amindry sady mety am'lahy. Ino agnarany? Brox. Mahazonda, yeah, mahazonda. Zay mila boisson, mahazonda, yeah, mahazonda. Zay mila boisson, mahazonda, oh, mahazonda. Zay mila boisson, mahazonda, yeah, mahazonda. Amepanon, Brox yan. Anohizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Mandrimandry manana aretina ny gouvernemanta malagasy manoloana ny ambana mety akara ny aba amerikanina amin'izao fotoana izao. Mionona amin'ny fifampirarahana ihany sika hatreto raha ny hita amin'ny fanambarana ny minisitra mivarotra sy ny indostria omaly. Ny diplomasia malagasy izay hita ho marefo raha iantehitra manokana amin'izay isika ka tokony hijery vahaolana lavitrezaka hony ampisehatra samihafa nanaovana fanadihadiana. Tsy manan-kery avokoa ireo aba-jeranana rehetra napetraky ny filoha Trump hoy ny didy navoaka ny fitsarana iraisam-pirenena momba ny varotra any Etazonia. Antony tsy manana fahefana amin'izany ny filoha Amerikanina. Raha ny fantatra napiakatra ny raharaha eny amin'ny fitsarana tampony federalin'ny Etazonia Donald Trump mikasika io didy io ary nangataka ny hanemorana ny fampiarana izany mandritra ny fotoam-pitsarana ny fampiakarana. Mbola tsy miatraraka izany hatreto ireo aba-tseranana ireo. Saingy mbola mitoetra ny yayay. Manoloan'izany raha nanontaniany mpanao gazety ny amin'ny paikadiny gouvernemanta hiatrehana io fiakarana mety hitrango ny ministry ny varotra sy ny indostria, izao no navaliny.
Anatin'ny serasera tanteraky ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina malagasy amin'ny ankehitriny miaraka amin'ireo tompon'andraikitra ao anivon'ny fanjakana amerikana, amin'ireo tokony fantatry ny andany sy ny ankilany ihany koa amin'ny tena zava-dehibe loatra ny tokony ahitana vahaolana maharitra ho tombotsoan'ny iraisan'ny firenena anankiroa rototy. Ka ataoko fa mbola tsy tapitra akory ny resaka ao anatin'ny fotoana tena dindinika tanteraka mihitsy isika amin'ny ankehitriny ary mandroso tsara. Izay angamba ny azoko ambara amintsika rehetrarehetra, mandroso tsara ny négociation rehetrarehetra miaraka amin'ny Amerikana. Arak'izany, mbola any amin'ny fifampirarahana amin'ny Amerikana trano no vahaolana efa toa ny mpitondra fanjakana. Nanamafy izany ny tao amin'ny tatitry ny filakevitry ny minisitra Omaly. Tsy tokony hijanona amin'ny fifampirarahana amin'ny gouvernement amerikana isika hoy ny Baetoekarena sy ny mpisehatra amin'ny fandraharana. Antony mbola tsy misy vokany mivaingana hatreto ny fifampirarahana voalaza fa efa mandroso. Sarotra ihany koa ny anatena raha mokatra izany satria marefo ny diplomasia malagasy raha oharina amin'ny any amerikana noho ny mahafirenena mahantra antsika. Izy io araky ny teny frantsay hoe lehibe miady amin'ny madinika. Amerikana lehibe, tsika madinika. Raha ny fahafahantsika hoy izay hoe négocier amin'ny lafiny io dia kely dia kely. Indrindra fa raha ny vanina tokony sahana tsika malala fa 5 fainga 5 isan-jato na vanilina ampiasaina enazo tontolo zao dia na vanilina artifisialy. Azon'ireo fanapitra lavanilina mihitsy miteny hoe nana tsy hividy lavanilina natoraly tsony zay fa ataony artifisialy. Zay ny zavatra mety hitranga. Ahoana ny ahafahantsika miady ny vanotana vanilina rehefa tena hoe 0,2% ny varitra fotsiny no ahafahantsika mifaly amin'ny tsena io. Fa hoe les pouvoirs de négociation tsingama kely dia kely. Raha ny fanazavana na hiatrana tsy ny fampiakarana batseranana fotoana izao tokony karohana tsena hafa azo antoka kokoa any Madagasikara. Tokony hitodika any amin'izany ny paikady ny fitondram-panjakana. Tsika momana ny Zinekafa. Ny Zinekafa efa ohatra zany ny hamba miatra amin'ny fanondrona entana amin'ny Zinekafa. Ahoana ny ahafahantsika manondrona entana makany Afrika Atsimo, makany Egypte, makany Nigeria, makany Maroc. Hoy izay hoe lavitra ezaka izy io, tsy vita anatin'ny ray volana, tsy vita anatin'ny herinandro, tsy vita anatin'ny enim-bolana koa angamba fa mila ezaka be da be mihitsy ara-barotra communication mba ahafana manao izany. Raha fintinina sendra mafy dia mafy mihitsy ary lehibe goavana ao Madagasikara zavatra amin'izao fotoana izao ny vahaolana tsy ho hita aingana fa lavitra ezaka ary mila ezaka be da be stratégie avolenta avy amin'ny orinasa malagasy ampiny ny fanjakana malagasy ahafana misendra. Tsy aivina mikasy ny ampekatra 7.7 isan-jato ny habatseranana ho an'ny Madagasikara i Donald Trump. Raha toka avy hatrany dia nandray fipetra ny firenena hafa manoloana ny amba ny fampiakaran'ny amba Amerikana tahaka ny Côte d'Ivoire, mpamokatra kakao voalohany eran-tany izay nandrahona ny ampiakatra ny vidin'ny kakao vokarin'izy ireo. Ny gouvernement malagasy kosa mionona amin'ny fifampirarahana amin'ny Amerikana hiatrehana izany fiakarana mety hitranga izany. Mandraka androany tsy mbola hita ny vokatra mivaingana avy amin'izany. Trangam-piarahamonina no anohizantsika ny fampahalalam-baovao. Olona 5 no voaroro tompon'antoka tamin'ilay fakanan-keriny reny mpianakaviana Variry iray no tapahan-dota ao amin'ny commune Soandrary ny district Antsirabe faharoa ny aliny sabotsy faraiky amin'ny 30 Mey lasa teo. Ray mpianakaviana iray isan'ny voaroro tamin'ny raharaha no maty noho ny ratra nandritra ny fisamborana azy ny fianakaviany. Ireto faran'izay nanamafy fa misy ny lalàna sy ny sazy rameloka tokoa ny fianakaviany. Andrindrina Randria Miarsokolo Antsirabe. Nasabotsy alina faraiky amin'ny 30 volana Mey 2020 sy 2 arivo lasa teo no nisy trangana fakanan-keriny ny ampivon'olona tao amin'ny commune Soandrary ny district Antsirabe faharoa fatrivakina karatra tao amin'ny tanàna antsoina hoe Vohikely. Raha loharanom-baovao azo dia reny mpianakaviana Variry iray izay manodidina ny 70 taona no nalain'ireo ondratsan-keriny tao an-tokantranony io alina io ary no tapahana ny lohany. Avy eo dia narian'ireo mpaka-keriny 10 kilometatra mialo io toerana io
ny vatamangatsika an'ilay ream-pianakaviana. Taorian'izay dia nanao fanadihadiana avy hatrany ny zandarmaria-pirenena ka olona 5 no voasambotra sy voaroiroy ary fantatra fa tompon'antoka tamin'ity raharaha ity. Ary ny ray tamin'ireo no domandry ny talata 7 volana Jona 2024 lasa teo izay fantatra fa raim-pianakaviana manodidina ny 14 taona eo. Manoloana izany dia nanao fitarainana ireo fianakaviana maty fa niara-nieriseritra tamin'ny fotoana nanaovana ny fampitorana ny avan'izy ireo izay salama tsara no niala tao tokantrano tamin'ny fotoana isamboran'ireo zandary azy raha ny fanazavana. Rehefa voasambotra izy dia noety zandarma. Dia rehefa noetiny izy tany sondrariny tsy navelan'ny zandarma ho zay fianakaviana mihitsy. Rehefa tsy navelany ho anateran-kanina noety zandarma indray izy hatrany tonga tety Tsirabe. Tsy nanino fa olona salama be hatrany. Dia rehefa tonga tety dia nisy indray mpanatitra aminy. Tsy navelany amin'ny hanina indray, tsy navelany ho jereny fianakaviana. Miandry anareo fa apetrahoany sakafo. Dia rehefa najalona teo ilay sakafo dia nanatitra indray rehefa dia hoe miandry ihany anareo fa avela eo ny sakafo. Anefa izy ihany tsy afaka mijery, tsy mbola afaka tsiriana anareo hoe afaka kelikely dia voatso miatso ny sebe fa maty le rangary any amin'ny hôpitaly fa teneny fianakaviana fa maty izy na rambiridany izy zao tsy miakanjo izy tsy maninona tsy misy lamba ato amin'ny mora tsy mitovy tsy nisy voakasika izy tany na dia ny anakiraika tsy nisy voakititra niala teo ampelantananay nialina dia izao izy tena fenondratra amin'ny fopabina mihitsy izy nefa tsy fantako aloha izay fandehana eo nanao ahoana fa tsy anay tsy mbola mahazo fanazavana ohatra zao tena nahazo azy nanao zao izany tena ampitana zany ohatra mba mampalahelo ihany satria le olona ohatra no matimaty foana na dia eny fa na avy atao nanao elo koa aza dia ohatra mampalahelo ihany fomba nanaovana azy ohatretra. Ankilany kosa dia nanazavany avy eo anivon'ny zandarmaria-pirenena avy eto Vakinakaratra fa efa saika niara-ny fitsaram-bahoaka io raim-pianakaviana io tamin'ny fotoana nisamborana azy tany toerana ary mba nitandremana ny ainy sy ny tombony zandary dia noentina avy hatrany niazo ao Antsirabe ny alatsinainy 7 volana Jona 2024 lasa teo ka zandary iray no tondra azy tamin'ny moto avy any Sondrariny ho aty Tsirabe. Teny an-dalana anefa dia nisy andehan'olona ikasanao fitsaram-bahoaka azy indray ka teo no niara-ny vony ity raim-pianakaviana ity sy ilay zandary niaraka taminy ary nitsoaka ka tonga taty Tsirabe ihany. Rehefa voasambotra le olona voalohany indrindra tamin'ireto olona anankiefatra reto dia nitonona ny oranga io anisany tena tompon'antoka ary nandray anjara mivantana mihitsy tamin'ny famonona ny oramoto io. Dia rehefa avy eo natao ny fisamborana ny olona io ny alatsinainy maraina ny foa talata ny omaly zany. Rehefa tonga tao amin'ny poste avancé Sondraro ny olona io andro tany amin'ny 5 maraina tany dia nefa nisy ny konkono ny fitsaram-bahoaka satria ny olona hoe anisan'ilay nandray anjara mividika tamin'ilay famonona ny oramoto io oranga io ka hoe iafara nataka kajerina mihitsy zany. Dia nandray fanapahan-kevitra zay rehefa natata tamin'ilay besina ambaratonga dia hoe alao asorina tao io olona io sao dia ho faty ao dia ho simba amin'ny birao. Dia ny exfiltrena nankaty Atsirabe le olona teny an-dalana amin'izay dia nisy andihan'olona nanakana ny zandarma ireo teo akafitra nisy zandarma le zandarma tondra le rangahy io zany dia nisy zandarma naratra mihitsy ary niezaka niaro an'le rangahy io zany anjera tena ambony moto dia mayanesako moto ny tongony le rangahy io zany efa voadariko an'le fokon'olona teo dia niezaka le zandarma niaro an'le rangahy dia nitsoka niaraka tamin'le rangahy tonga dia ty Atsirabe nanaovana tatitra hoe maratra le olona dia tonga dia niexfiltrena tany amin'ny hôpitaly tsy nandalo tao amin'ny gendarmerie olona io entina tao amin'ny hôpitaly olona hoe fa naratra tsy marina zany afaka misy le olona le nisy nanatra sakafo mbola nisy sakafo rangahy io nalatsiny ny omaly maraina tao Sondrariny ratra moa zany tena nafaty anazy raha tena mbola miandry ny fanazavany dokotera moa zao tsika io ny fa ny ratra nahazo azy zany natonga ny fahafatesana idy nisy zandarma anankiray na olona zaiko teo hoe naratra niaraka tamin'ny niezaka niaro an'le rangahy io zany. Mbola mitoy araka izany ny fanadihadiana ataon'ny zandarmaria-pirenena avy eto Vakinakaratra mahakasika ity trangana fakanakeriny miampy von'olona tao amin'ny commune Sondrariny distrikana Tsirabe faharoa faritra Vakinakaratra ity. Nagataka tamin'ny orinasa Base Toliara nampy azy ireo amin'ny fanarenana ny fefoloha andrefa tanàna ireo mponina nosy manitsika ny rosona ny asa tanamaro tanjona ny arovandreo tanàna manamorona ny ranomasina ny antoerany indrindra ny eo amin'ny fokotany Besako commune Ambonivohitra Toliara voalohany amin'ny fiakaran'ny ranomasina sy ny sisa ny antsiprian'izay. Misy daolana ireo mponina atao amin'ny tanàna ny nosy magnitsy ity rehefa miakatra ny ranomasina noho ny fahasimban'ny fefoloha miaro ny tanàna ity. Raha zava-misy dia mamaha ny olan'ireo mponina mipetraka amin'ny sisin-dranomasina manamorona ny faritra Andaboy ny orinasa Base Toliara. Araka izany dia novalian'ny orinasa Base Toliara ny fangatan'ireo mponina ato nosy magnitsy fokotany Besako ka raikitra ny asa tanamaro ho fanarenana vonjy maika ity fefoloha ity
ho fitsinjovana ny mpiarabelona nandray anjara tamin'ity asa tana maro ity avokoa ireo nanohitra ny tetikasa baziliara teo aloha sy ireo mankasitraka ny tetikasa midika zany fa tsy manavakavaka na iza ny orinasa baziliara. Miala kilomètre raiky eo any torapasika Antaboy tany misy antsika enany toy araky fahajerevantsika azy zao mitohy ny fagnatanterahana asa sosialy zay ataon'ny baziliara. Ty raha ty zany fanamboaran'ireo fokon'olo reo fa fasika avao ro atao ao zany adongodongo ao de tsy mahatanjaky riaky igny ka lafa soro riaky igny militsy an-tanà toy militsy an-tragnon'olo manimbasimba ny entan'olo ka mba hialagna amizay zany de nangataky ny fokotany Nosimagny sy Tantsoroky baka baziliara hagnamboaragna la dictée hagnamafisagna azy zay zany le asa atao eto enany toy natao asa tagna maro satria nagnenky zany baziliara hagnome Tantsoroka de nagnampy ara-pitaovana arabola nagnatanterahana ty asa tagna maro ty hagnamafisana ny ladigny Nosimagny sy toy zany. Ratsaivina dia tamin'ny volana janoary 2024 lasa teo no nampahafantarany orinasa baziliara fa hamoarina hatao matanjaka ity fefiloha ato Nosimagny ity. Eo am-piandrasana izany anefa dia tsy maintsy natao ny fanarenana vonjimaika ho fiarovana ny tanàna. Ny tena eritreritra zany de hoe tena ho hamafisina tanteraky ty ladigy ty zany ary tsy hoe asa tagna maro manahaka an'izao ro hanaovagna azy fa tena orinasa na hoe entreprise goavana mihitsy ro hagnatanteraka azy fa io moa zany mbola vo fanadadiana aloha no atao étude zany hoe ny étude zany mahakasika an'io no efa natao ary efa vita de miandry ny vokatry zay étude zay zany rehefa mivoaka io étude io zany dia hodinihiny mpanapa-kevitra ao anatin'ny baziliara de aorian'izay zany vo ho fantatra hoe manao akory ny ho fagnatanterahana azy. Amin'ity asa fanarenana vonjimaika ity dia gony feno fasika no alahatra eto mba hisakana ny ranomasina tsy hiditra ty an-toeram-ponenana. Ka le mankasitsaka anao zahay lahy ya baziliara amizao hetsika taonao aminay zao lahy fa mba engane mba hitohinjaiky zao asa tana maro zao satria maro zahay vehivavy ananiky to tsy mananasa maro ty lelay tsy mananasa njinja tianay ho tena ho anabo so la dignay ty satria lafa misy ty ora polisiny militsy riakiny le tena ampo tanà toy le militsy anaty trano fa nefa henaniky zao mbo anisany tampany voalohany njinja zao fa mino zahay fa iohatsy zao ty atao baziliara aminay ary tena maneho fitiava aminy koa zay satria fitiava nasehona aminay de anehona fitiava koa baziliara. Enjato ireo mpiantsehatra ao anatiny ty asa tana maro fanarenana ny fefiloha ato Nosimagny ity sandaina vola 7 ariary isanandro isam-batan'olona ao anatiny 5 andro. Siapiarina vary vetivety mitakiny anitsina ny arrêté interministériel navoaka na ministera misa 5 fahenina ny volana martsa teo izay miatra manomboka rahampitso ireo tantsapiara-miombonantoka ao anatiny vovona pikambanana nasionaly misa 9 eto Madagasikara. Didy zay mampitovy ary manafangaro azy ireo amin'ny mpanangom-bokatra ka isan'ny voakasika anatin'izay ny fandoava-ketra. Izy ireo zay nandefa taratasy misokatra ho an'ny fitondram-panjakana manoloan'izay Entsora Soarymalala. Manoloana ny arrêté interministériel niraisan'ny ministera 5 nivoaka ny fahinana ny volana martsa 2024 izay miantra manomboka rahampitsy fahinana ny volana jona ny ombom-peo ireo tatsaha anatin'ny vovonam-pikambanana nasionaly misa 4 eto Madagasikara androany. Toerin'izy ireo ny voasoratra ao anatin'ny didim-pitondrana iraisan'ny ministera io indrindra ny mampitovy ny toerany mpamokatra sy ny mpanangom-bokatra amin'ny lafiny fandoavan-ketra. Izy ireo izay nandefa taratasy misokatra fangatahana fionana amin'ny filohan'ny pirenena. Manoloana ny fivoahan'ny arrêté ministériel laharana 7/5/2024 mikasika ny fanangonana sy famarotana vary izay tsy mifanaraka mihintsy amin'ny zava-misy hiainanay tantsapa-mokatra. Araka io arrêté io dia sokajinay ho collecteur avokoa ireo tantsapa-mokatra izay manao ny fanangonam-bary amin'ny alalan'ny fanaovana sopitrembonana na ny CCV. Ny tena zava-misy anefa dia mitahiry vokatra izahay tantsaha mba hialana amin'ny fanararotana amin'ny fotoana fiakaran'ny vokatra hiatrehanay ihany koa ny maitsoahatra. Efa antaonany maro nanaovanay izany ary tena misitraka tanteraka ny tombontsoa azo avy aminy izany izay mpamokatra ety fotony. Araka io arrêté io dia maro ireo fepetra sy antota taratasy takina aminay mpamokatra kanefa tsy anananay velively satria tsy mpandraraha na mpamanangom-bokatra izahay fa tantsapa-mokatra. Loza miatra aminay tantsany fanangonana amin'ny fanafanangarona anay amin'ny mpanangom-bokatra
ao anatin'io arete voalaza etsy ambony io satria tsy ho vitanay mihitsy ny amaly ireo fepetra maro izay takina ireo ka izany dia manery anay ankolaka hivarotra ny varinay ampanangom-bokatra amin'ny vidiny ambany dia ambany. Angatan'izy ireo araka izany ny anitsiana ny didim-pitondrana iraisany ministera ka hanavana ny mpamokatra sy ny mpanangom-bokatra manaraka ny anokanana io didy vaovao io ho an'ireo mpanangom-bokatra irery any. Ilay arete zany dia fanafangarona ny mpamokatra izay manao sopotra iombonana sy ny collecteur izay manao ny asa fanangonam-bokatra. Mifangaro satria sokajiana ho mitovy zany izay ao anatin'ity arete ity dia misy ny pitsopitsona taratasy izay hitovizina araka ny voalaza n'ilay efa nivakiana teo zany resaka hitra sy ny karazany mitovy tena mitovy zany izay rotota zay dia tsy mety aminay zany zay zatra satria ny mpamokatra manao sopotra iombonana dia hitsinjovana amin'ny maitsoatra. Mpamokatra manao sopotra iombonana dia hitsinjovana ny famarotana ny vokatra amin'ny fotoana mahamora azy. Atao ilay sopotra iombonana ahafahana ihany koa manao volyavitra zany mba hampiakarana ny tahan'ny vokatra amin'ny famokarana manaraka. Izay zany mahatonga anay hoe tsy mety aminay ity fa ahitsio ilay arete alao io arete io ho ny collecteur. No tanterahina androany ny fivorian'ireo tatsaha-piara-miombonantoka ao anatin'ny vovoana ny mpikambana nasionaly eto Madagasikara mahakasika ny fitakiana izay andrasam-baliny avy amin'ny mpitondra. Io didim-pitondrana iraisany ministera io izay anakorotana ny seha-piariana vary izay efa mandalo fotoan-tsarotra noho ireo olana samihafa raha tsy voajery. Dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety miaratsy ny fifandraisana eo amin'ny Frantsa sy Israel amin'izao fotoana izao manoloana ny finiavan'ny filoha Emmanuel Macron ankatony fanjakana palestiniana. Nanambara amin'ny Prime Ministre israeliana fa tsy tokony hitsabaka amin'ny raharahatokantrano hafa ny Frantsay ary tsy tokony handray fanapahan-kevitra eo anatrehan'ireo firenena voakasika amin'ny vantana. Izao fienjana ny tady eo amin'ny rotondo izao izay miseho mialoha ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana ho tarihan'ny Frantsay hanomboka ny 7 amby folo Jolay ho avy izao. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao any Androany naiza misy anao ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mbola maro ny fandaharana hoentina aminao amin'ity ality isan'izay ny Journal de l'Économie resahana betsaka ny jirama sy ny fiovandrafitra sy ny sata amin'izao fotoana izao fandaharana izay anasananao avy hatrany aorian'izao fampalalam-baovao izao. Mandra-pitafa ao amin'ny raha-pitondra tombo kilasy tombo vavy matomboka. Un vrai pro, c'est qu'un outil change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Vous a présenté Nivavo avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.